No tanterahina ny zoma fito amby folo maritsa 2023 tao Morondava ny atrikasa fanombohana ara-teknika ny tetikasa titre vert mena be antimena tetikasa izay eo ambany fitarihan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ary ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny sampandraraha ny fananantany. Tetikasa izay tohanan'ny USAID mikajy ahitao sehatra iombonana ao amin'ny fananantany vola amin'ny ampahany ary tohanan'ny Access Office International de Migration, ny tetikasa AD2M, programme Formaprod, ny FDA, ny LVTAS, ny VVF ary ny Madagasikara voakajy ara-teknika. Fanamby napetraka ny filoham-pirenena ihany koa iahina ny ara-tsosialy mponina sy arovana ny faritra arovana antimena na ny APMA. Ao amin'ny site Bezeko no ametrahana ny tetikasa anelanelan'ny commune Befasy sy Analaiva ao amin'ny distrikta ny Morondava. Tsara no manantratra fa miainga avy amin'ny olana nisy tao amin'io valan-javaboary antimena izay nisy ny fanimbana ny ala, fanimbana an'io ataontsika hoe réservoir naturel ary mitarika fahasimban'ny tontolo iainana, mitarika fienan'ny rano dia mitarika tsy fahafahan'ny tantsaha mamokatra, tsy fahampin'ny rano fisotro sy izay voka-dratsy marobe tao anatin'izany. Eo ihany koa moa ny fahasimban'ny ireo harena voajanahary, misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana. Ny vinany napetraka ny filoham-pirenena dia ireo fianakaviana rehetra ary mba hisy fiantraikany amin'ny faritra manontolo no hanana an'izany fahavitantenaran-tsakafo, izay ilay vina fahasivy napetraka ny filoham-pirenena Anjarajoelina. Ary tsy izay ihany fa eo koa ny vina fahafolo dia ny fikotrantsika ny tontolo iainana ary indrindra moa ny harena toy izao mba hovain'ny taranaka any Ampara rehetra any fa sanatria hoe tena ny miara-miaina amin'izao fotoana izao ka tsy tsindro ny hoavin'ny taranaka. Nanamafy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary Fidra Milson fa ny tetikasa titre vert mena be antimena dia tetikasa feno maro lafy mahakasika sehatra maro ka hifandrombona ny ministera maro ihany koa. Izay fijery vina lavitra ny filoham-pirenena izay no tanterahantsika miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka USAID sy ireo ministera maro be ato amin'ny gouvernementa araka ny nambara teo ambany fitarihan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ary ireo ataontsika hoe acteur rehetra aty amin'ny faritra tarihan'ny gouverneur ihany koa. Tsara manamarika fa isy ny fotoana izay hiavian'ny filoham-pirenena mihitsy hanao ny lancement officiel rehefa avy mametraka an'ireo tena fototra ny fototra-afitrasa, fototra ny asa fambolena sy fiompiana izay iveloman'ireo mpisitraka n'izao tetikasa izao isika. Eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy dia nodidina ny 7 hektara ny velaran-tany ovolena hazo ka ny 5 hektara amin'izany dia iompana amin'ny fanarenana ny atiala ary ny 2 hektara kosa dia iompana amin'ny fambolena hazo azo avadika ho angofa indrehetra hitsinjovana ny filanisan'ny tokantrano. Isika aty Madagasikara dia anisany manana atiala izay fantatra fa tsy misy afa-tsy aty amintsika ary izay indrindra mahasarika ny mpizahatany ary zava-dehibe ihany koa ny faritra Menabe satria anisany destination touristique privilégiée ny faritra Menabe noho ny fisian'ireo atiala ireo izay misy ny baobab, misy ny lémurien sy ny sisa izay fantatsika fa misarika mpizahatany maro dia maro ary tafiditra ao anatiny fiarovana ny
faritra rovana Menabe Antomena io ny fisiny zao atrikasa izao satria fantatsika fa misy dia misy mitsindry izay miatra amantona miteraka fahabotehany io faritra rovana io vokatry ny fifindramonina izay nateraky ny fiantraikany fiovany toetrandro. Misy toerana ao anatin'ny commune rurale anankitelo izay ametrahana azy ireo miaraka amin'ny foto-drafitrasa maro samihafa zany mba ahafahantsika manohy ny fanarenana ny Atiala Menabe Atimena moa zany ary ireo mpifindra-monina ireo ihany no hanampy antsika amin'izany restauration forestière noyau dur izay nipotehany zareo izany. Mariana fa mbola apetraka manerana amin'ny faritra 3 ny tetikasa Tito Revert araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika ary ezana ny ametrahana izany ao anatin'ny 3 volana ho avy.